manokana amin'irety izay ho amasina fa ny tena atao amin'izy ireo dia mivatana amintsika mianakavy ihany koa. Izany isa rehetrika teo ny tenin'ny Kristy teo evanjely, i Kristy ny mpiandro tsara ary ny ondry mihaino tsara ny feo. Ka ianareo zany risa taovoloha laharana eo amin'ny fiaina ny fiainona io tenin'ny mpiandro tsara io tenin'ny Kristy io. Ka ny fiainona ny teniny, ny fitandremany teniny dia tsy hoe fahafantarana fotsiny an-tsaina fa manova ny fiaina. Tena misy ndray koa olona anankiray ho vita batemy katekomeny nino ary tena niezaka ny vonoany. Ka dia mananany azy ilay olona tsy fihin'Andriamanitra io. Zao lazainy, fantatrao ve dadabe Jesu Kristy dia tsy nateny ilay katekomeny. Dia firy taona marina izy niaina teto ambony tany, firy taona izy nonovonoina, izy avy nataony vazaza tsisy fantaniana sy napetraka tamin'ilay katekomeny. Dia zao valazan'ilay katekomeny marina tsy maro zavatra fantatro fa zao no tiako mara rehefa nino any Kristy aho na reny teniny niova ny fiainako. Taloha aho sosotoka, zao anijanona Jesu. Taloha aho niady vady ary mamely zanaka, rehefa miditra ao an-trano aho mandrosotra ny vady aman-janako, fa raha miditra kosa dia tonga izy ireo miantsampy aho. Taloha kamo miasa, fa zao kosa aho mahavely vady aman-janako tsara. Ny tenin'Andriamanitra ny finoako azo manova ny teniko. Araka ny irantsika amin'ny hoe Jesu ny hery tenao ane manova ny fiaina. Zany risany ny tiako zaraigna aminareo. Ny karisma anareo izay mitodika amin'ny madinika ny alindrany mahantra mamaha ny keja rehetra. Ka dia omanareo ny fanahy masiny hitadalana anareo mba hahafahanareo tena hakatahaka ny Kristy ho mpiandriondry tsara, ho tia loakan'Andriamanitra ary mazoto mivavaka.